Ange Batelma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le Journal TV. Nanatanteraka tatitra ho an'ny vahoaka tao amin'ny distrika ny Voemara omaly ny solombavam-bahoaka voafidy tany Antoenina Edizara. Tatitra nataony ho fampafantarana ny vahoaka ny ako ny fivoriana ara-potoana ny tontosaina teo anivon'ny antenimieram-pirenena. Tonga nanotriny izany tany an-toerana ny filohan'ny antoko malagasy miara-miainga Ajo Andriana Narvelo. Uzinina afaka mamokatra siramamy manodidina ny 4.5 taona isan'andro no tafajoro ao anatin'ny Fokotany Antana amin'ny Fafy, distrika ny Mahajanga faharoa. Tany Tsapambolo fary manodidina ny 70 no azo tombontsoa amin'ny favitany ty uzinina izay notokanan'ny filohan'ny Repoblika ity. Mitaraina manoloana ny fitotonga ny tsenan'ny lavanila amin'izao fotoana ireo mpisehatra maro ao anatin'ny distrika ny Voemara faritra Sava. Miteraka fatiantoka ho an'ireo mpamboly ny vidin'ny lavanila napetraka ny fanjakana ary tsy mifanaraka amin'ny vokatra ny tetiandro napetraka mahakasika ny fitaom-pihotazana sy ny maro hafa. Tontolon'ny fanatanjahantena taranja judo nitondra avy ny voninahim-pirenena ary nandrombaka ny amboara tompon-daka ny Afrika eo amin'ny sokady junior latsaky ny 70 kilao i Lorara Soanevrazafy tany Kenya. Medaly alimy kosa no azo ny Lova Randriana Solo teo amin'ny lehilahy latsaky ny 3 amin'ny 70 kilao. Any Ukraine ny aiky ny fandatsahana bomba nataony tao amin'ny seranatsambo no desany miaramila Rosianina. Ny seranatsambo izay tokony hiverina nondrana varim-bazaha araka ny fifanarahana nataony Rosia sy Ukraine teo ambany fiahiny Turkia sy ny ONU. Ny Antsiprian'izay. Izay ny lohatenim-baovao ankasitrana hatrany ianao ny safidy ny fahita lavitra kolo amin'izao aliny alahady fa 7 ny volana Jolay. Taona 2020 izao atena ny arahaba ary manasanao ihany koa tsy hisaraka aminay hatramin'ny farany. Isantarantsika ny fampahalalam-baovao nanatanteraka tatitra ho an'ny vahoaka atao amin'ny distrika ny Voemara omaly ny solombavam-bahoaka voafidy tany Antoerina Edizara. Tatitra nataony ho fampafantarana ny vahoaka ny ako ny fivoriana ara-potoana ny tontosaina teo anivon'ny antenimieram-pirenena tonga nanotran'izany tany Antoerina ny filohan'ny antoko malagasy miara-miainga Ajo Andriana Narvelo niaraka tamin'ireo solombavam-bahoaka sy olona Madagasikara samihafa. Totosa tao amin'ny tanàna Antsirabe Nord, distrika ny Voemara, faritra Savana, tatitra ho an'ny vahoaka ny tanterahin'ny solombavam-bahoaka Edzara, voafidy tany an-toerana. Nanotrina ny solombavam-bahoaka ny Voemara nandritra izany ny filoha nasionaly antoko malagasy miara-miainga Ajo Andriana Narvelo. Ireo olona roa lany tamin'ny anarana antoko tao Toamasina sy Antananarivo. Ireo solombavam-bahoaka voafidy tao Andapa, Bealanana, Analalava, Antananarivo Avaradrano, Ifanadiana ary Mananjary. Nampatsiahy ny solombavam-bahoaka fa betsaka ny asa vita, isan'izany ny fanitsina lalana momba ny fananantany entina nasoavana ny vahoaka, eo ihany koa ny fahavitany lalana, ny tranom-pokon'olona sy ny maro hafa. Notsindriny manokana ihany koa ny mikasika ny tsenan'ny vania. Miteraka olana ho an'ireo mponina ny an-toerana ankehitriny ny vidin'ny vania. Taraka ihany koa ny fotoana napetraka ny fanjakana ho fivoahan'ny tsenan'ny vania manta sy masaka raha ny fanazavana. Angalarin'olona vanitsika jiaby tsara. Ndraikindraiky vonon'olo koa atsika miambin'izay satria atsika tsy manana fitaovana. Ny lalàna dia magnambara fa aoriana ny tsenan'ny lavany dia 3 volagna vao afaka mifamezivezy ny lavany masa. Avakoa be lavany efa nato mois de mai fomba karakory moa tsy vidy anda fosany lavaninay mois de juillet. Atsika tsy agnaky zegny. Ka eky ny famotena ny vahoaka. Efa tsy vidinareo amin'ny vidiny tokony ho izy vokotranay mbola potenareo. Ny fiainanantsika dia lavany. Izy koa potiky ny lavany, potiky ny fiainanantsika. I loi zegny tsy maty ny arrêté. Fa ino ny mahavoantsika tsy ndraikindraiky? Arrêté no mamono ny loi. Ny lalàna zay ataon'ny solombavam-bahoaka dia lalàna masina. Ka tokony zay no ampiariny amin'ny tany sy ny fanjakana.
Nankasitraka ny vahoaka ny Vohimara ny filohan'ny antoko MMM tamin'ny fametrahan'izy ireo ny fahatokisana tamin'ny solombavambahoaka MMM. Zava-dehibe ny fiainona ny vahoaka iny fotony ho an'ny fanatsarana sy ny fampandrosoana raha ny nambaran'ny tompon'andraikitra. Izy ny lanina rotatia dia kenay araka toavinay ary faly izay manana azy aho solombavambahoaka mankasitraka ny vahoaka ny Vohimaro ray mantolo-tompoka amin'izay safidy izay. Raha tiantsika handroso ny firenena dia ny hevitry ny aty fotony ny tokony ho henony. Ary zay no antony mampandroso tanindrazana. Fa raha fa tsy maheno ny hevitry ny aty fotony mitondra dia mazava ho azy manao foana. Zay ny etaitana rotatira ny resaka tamin'ny solombavambahoaka izay. Raha tiana handroso raha tiana ho tsara ny tsenan'ny lavanilo aty dia tokony henony ianareo. Tokony atao malalaka ianareo hiasa marina sa tsy marina. Tokony afaka misitraka amin'izany daholo indrindra ny faritra aty amin'ny Fitsava. Zay no mampandroso antsika tsiraray avy. Koa manentana antsika. Ary zay ny fanovana antsika ho atao mba olona mieno naty fotony ohatran'ireto solombavambahoaka sy ny olon'ireto namana izy ireo. Zay ny atongavana ety. Namana tsy mahafoy na mora na misarotra. Ary mampisinatongavana maro be makaty dia mampiseho anareo ihany koa ny firaisankina misy aminay tsiraray avy. Satria tsapanay fantatray fa rehefa miara-miainga tsy maintsy mandray soana. Nateo aza ny rotsakorana voromaro ireo vahoaka ny any mitatitry ny solombavambahoaka nandritra izany. Fa namoaka fanambarana ny antoko malagasy miara-miainga manoloana ny toetra raha misy eto amin'ny tany sy ny firenena amin'izao fotoana. Ity antoko ity izay manameloka ny endrika fiantsiana samihafa io ihany koa ny fitakiana ny anajany rehetra ny lalàna velona sy ny soatoavana demokratika. Onona saina. Manoloana ny zava-misy eto amin'ny firenena ankehitriny namoaka fanambarana androany antoko politika malagasy miara-miainga. Ambaran'izy ireo anatin'ity fanambarana ity fa manameloka ny endrika fiantsiana miseho etsy sy eroa ny antoko na avy amin'iza izany na avy amin'iza. Tany tandalàna i Madagasikara ka fehezindreo androm-panjakana sy ireo lalàna velona rehetra misy eto amin'ny firenena ho hiatrany ny fanambarana ka tsy azo ekena ny fioaram-pefy inina atao. Ankoatra izay amin'ny mahatany demokratika ny Madagasikara, zo fototra anana ny vahoaka ny fahalalana maneho hevitra sy araky ny fitsipika entina hitandrona ny filaminana rehefa misy ny toe-javatra mankarary ny malagasy. Noho izany, tsy ekena ny fanohitohinana ny faneho-kevitra atao ampalalana sy ampanazana ho iantrany antoko malagasy miara-miainga ao anatin'ity fanambarana ity na eo azany tsy fitofipijery satria samty katsaka no avy tsaratsara ho an'ny malagasy ny rehetra. Tsy tokony atao fitaovana entina anarota-pahefana na anakorontanana ny firenena ihany koa ny fahasahiranana andalovan'ny firenena sy ny fanitrana iaina ny vahoaka malagasy amin'ny andavanandro ho iantrany antoko malagasy miara-miainga ao anatin'ity fanambarana izay navoakan'izy ireo androany ity. Fa manoloan'izay toejara misy eto amin'ny tany sy ny firenena izay dia miantso ny fitsarana avy momba lalam-pandrenona ny antoko tiako Madagasikara ny ny heviny manoloana ny zavanseho teny be horirika tamin'ny omaly mivena indray hoy ity filohan'ny antoko ity ny fampiasana ny mpitandro ny filaminana ho hery famoretana ka tsy azo ekeny izany hiarany fanambarana nataony. Nanao fanambarana alina ny filoha nasionaly ny antoko tiako i Madagasikara taoriny namitsora ny mpitandro ny filaminana ireo tompon'andraikitra eo anivon'ity antoko ity izay nosamborona nandritra ny hetsika natao ny RMDM teny be horirika. Ambarany amin'izany fa atao fitaovana politika ny mpitandro filaminana. Laza n'izao firenena rehetra eran-tany tsy sahaza tsy mendrika amin'ny vahoaka malagasy ny fihetsika toy izany. Fampirorona fanaovana fitaovana n'ireo mpitandro filaminana mba hiarovana ny tombontsoan'ireo izay tsy mitovy hevitra aminy. Zany natao hoe terrorisme d'État. Zany natao hoe fampirorona. Izany natao hoe tsy malaza sy manitsakitsaka ny lalam-pandrenana. Ka na inona na inona lazainareo efa miparitaka eran-tany ny zavatra niseho. Ampisehoana feta Madagasikara dia tsisy misy fanajana ny zon'olombelona izany. Miantso ny fitsarana avy momba ny lalam-pandrenana ihany koa ity filoha teo aloha ity manoloana ny ambaran'izy ireo fa nitsakitsana ny demokrasia sy ny hetsondrolombelona. Tandremo tsara. Fa fandalovana ny anareo eo amin'ny toerana io. Tandremo tsara. Fa fampandrosoana ny firenena tsy maintsy anatin'ny filaminana. Sy fanakalozan-kevitra fampitaniana efa niantso impiry izahay. Hoe tokony hiasina ny fionan-doha firenena concertation nationale hifampitaniana ny olona rehetra izay tokony ifampidinika, ifanarahana. Nareo manao be marenana fotsiny. Fitsarana momba lalam-pandrenana mba hajereo ireo olona. Raha tena tsy nitanila ianareo, ara-dalàna ve reny, araka lalam-pandrenana ve reny, mety ve reny atao reny.
na dia teny kely raha tsy avoaka nareo fa tsy mangenahena sy manao be marenina fotsiny eo. Nambarany aloha ny hetsika ny eo anivon'ny RMDM ary anatevin-darana ireo antoko politika sy fikambanana maro samihafa manohitra ity fitondrana mihitsy ankehitriny ity. Fa uzina afaka mamokatra siramamy manodidina ny 4.5 tona isan'andro ny tafajoro ao anatin'ny fokontany Antanamifafy distrikany Mahajanga faharoa tany Tsapambolo fary manodidina ny 400 no azo tombotsoa amin'ny fahavitan'ity uzina izay notokanany filohan'ny Repoblika ity. Henri Florian. Iray amin'ireo fotom-piveloman'ny mponina ao anatin'ny commune Ambalakidy ao anatin'ny distrikany Mahajanga faharoa ny fambolena fary manodidina ny 400 eo ireo mpikambana ao anatin'ny fikambanan'ny mpamboly fary ao an-toerana izay manana velarantany 5,000 hektara ahafahana mampitombo ny fambolena fary amin'izao fotoana izao. Nanomboka tany amin'ny taona 1974 no efa nanao ny asa fambolena fary ireo tantsaha saingy tsy nisy mpandray ny vokatr'izy ireo noho ny fahafatesan'ny orinasa mpandray ny vokatra teo aloha raha ny fanazavana. Amin'izao fotoana izao mbola ny siramamy avy any ivelany avokoa no mamatsy ny eto amintsika na eo aza ny finiavan'ireo tantsaha mpamokatra. Ankehitriny tafaverina njoro indray ny orinasa vaovao mpamokatra siramamy ao amin'ny fokontany Antanamifafy ao anatin'ny commune Ambalakidy ao anatin'ny distrikany Mahajanga faharoa hanome asan'ny tanora maro ny fiverenan'ny orinasa hoy ireo tantsaha ary ampiana ihany koa ny tsy fahandripalemana. Zazalahy regny mba hoe misy tsy maintsy ao nitotoko ao ny halatra raha misy asa ohatran'io izy afaka miasa mba mivelona mba miena zany miova ny fomba tokony fihetsika natao. Zay ane tamin'ny 2016 zahay no efa namboly fary dia mbola tsy niorina ity usine ty. Hoe mato azy sy ny raisina satria tsy mikopely fa raha fa natao ese zany raha fa tonga ny tagnany raha ty zany courage am'izay manko zay. Na eo zao misy eo amin'ny 520. Na zay za angataka amin'ny tiro mihitsy tosika mikasika ny fambolena ny fary satria tombotsoa ho anay ary ho an'ny firenena. Raha ny fantatra velarantany manodidina ny 570 hektara no efa misy fambolena fary amin'izao fotoana izao ao anatin'ity commune ity. Izana ny ampitombo izany ho 5,000 hektara amin'ireo tany izay mbola afaka anaovana ny fambolena hoy ireo tantsaha fa mipetraka ho olana ny tsy fahampian'ny fitaovana entina miasa. Fa natanterahana ny vina fahafito amin'ny fampiroboroboana ny indostria ny tanjona hoy ny filohan'ny Repoblika. Hampiana ny fanafarantsika siramamy avy any ivelany ihany koa ny fisian'ity uzina vaovao ity. Misy an'ilay tetikasa hoe ODOF amin'ny teny anglisy moa dia hoe one district one factory zany hoe ny district anankiray dia tsy maintsy ametrahana uzina na orinasa anankiray hiteraka asa sy hitondra asa ho an'ny vahoaka amin'ny district sy amin'ny commune zay ametrahana amin'io. Ka ianareo eto Antanamifafy dia anisan'ny nazo tombony satria efa mipetraka sady zay uzine zay ankehitriny mba hitondra asa sy hiteraka asa ho antsika rehetrarehetra. Ny tiako lazaina dia zao ny lalatsaina sy ny politika petratsika dia ny hoe zay zavatra ilain'ny malagasy dia tokony ahodina sy fikarina eto Madagasikara ihany. Zay ny politika petratsika. Mipetraka ity ny usine fanaovana ny siramamy fa betsaka ihany koa ny usine zay ho ataotsika. Mbola misy usine Goavambe zay hipetraka anomboka amin'ny fametrahana anazy amin'ity taona ity. Mahavita siramamy. Fantatra fa siramamy manodidina ny 4 na 5 taona isan'andro no afaka vokarin'ity uzina vaovao eto Antanamifafy ity. Notokanana andro any ary afaka mamokatra siramamy hatramin'ny 570 taona isan-taona ary afaka mamokatra alkaola 7 litatra isan-taona ihany koa. Ao anatin'izay sehatra ny famokaran'izay hatrany dia namoaka sosokevitra natsarana ny fitrandrahana ny menaka mavesatra taony eto Madagasikara ny orinasa Madagascarol voarakitra anatin'izany ny famondrana station de transfert ny menaka ao Tsimororo ho an'ny Tsiroa no Mandidy raha ny hita noho ny faratsiany lalana any an-toerana no isany amindrana ny Toby any Tsiroa no Mandidy. Isan'ny sarika ny sainy be sy ny maro ny fitrandrahana menaka mavesatra izay ataon'ny Madagascarol ao Tsimororo. Izany olana mampanano sarotra ny fitrandrahana any an-toerana ny faratsy ny lalana araka ny nambarany ireo teknisiana isan-tokony. Amin'izao fotoana namoaka tolo-kevitra ny orinasa Madagascarol voarakitra anatin'izany ny tanjon'ny tetikasa ny fananganana toby fitehirizana menaka any Tsiroa Mandidy. Raha ny fanazavana mihoatra ny 5 hektara ny habean'ny faritra itobian'ny menaka any an-toerana, faritra izay manamorona ny lalam-pirenena voalohany. Mampametra-panontaniana manoloana ity tolo-kevitra ity ny fanapahan-kevitra izay raisin'ny fanjakana manoloana ny faratsy ny lalana any an-toerana.
isan'ny mampikorotana ny fifamoivozana na ho an'ireo mponina ao ifotony na ho an'ny orinasany tsy fiheveran'ireo tompon'andraikitra isan-tsokajiny amin'ny fanamboaran-dalana. Mahasatra amin'ny ora 7 ny fotoana lany manohy ihany maintirano sy tsimororo atao amin'ny kodiaran-droa. Isan'ny tsy maintsy nitady vahaolana manoloana io faratsiany lalana io ny orinasa Madagascar Oil. Isan'ny namindra ny toby fitehirizana ho ao atsiro mandidy araka izany ity farany ka namoaka ny sosikevitra. Andrasana manoloana izany mety ho fanapa-kevitra ho raisin'ny tompon'andraikitra isan'ny tokony manoloana ity tolo-kevitra nivoaka ity sy no mety ho fomba fiasa ahafahan'ny orinasa mamokatra menaka mavesatra araka ny tokony ho izy. Ivena vetivety any amin'ny faritra Sava isika fa makasika ny siam-piariana lavanilina kosa indray dia mitaraina manoloana ny fitotonga ny tsena ny lavanilina amin'izao fotoana ireo mpisehatra maro ao anatin'ny distrika ny Vohemara miteraka fatiantoka ho an'ireo mpamboly ny vidiny lavanilina napetraka ny fanjakana ary tsy mifanaraka amin'ny vokatra ny tety-andro napetraka. Makasika ny tsena ny lavanilina manta sy masaka raha ny fanazavana trany Abraham Randriamanana. Siam-piariana anisan'ny mampiavaka ny any amin'ny distrika ny Vohemara faritra Sava ny sehatra ny lavany. Misedra olana ankehitriny ireo mpisehatra manoloana ny tsy fanajana ny vidin'ny kilao napetraka ny fanjakana. Raha tegna mampalahelo zay ty malao le prix-davany tsy amrarina. Fa matsaro marary loatra zay mifatry surtout zay Vohemara atsimo zegny izy fotro raha ivelomanay. Ke zegny raha mbo tena tegna le mpitondra mangataka mbo atao tsara le prix. Le manta zegny mbola tsy avy amin'ny le prix 75,000 ariary. Lasa miteraka olona aminay mpamboly izy. Tsy hitanay mpamboly le prix. Na le prix 75,000 ariary boka tsy azo. Tsy ireo mpamboly ihany, voakasiky ny fatiantoka ihany koa ireo mpividin'ny lavany any an-toerana. Raha ny tegna olona misy aminazy malao ny fipitehan'le vidiny. Ambany be zegny le vidiny. Tokony mba ho farina ambany zay mba ho 2,5 millions zay mba io mba mampiokatra le fiainam-bahoaka zay. Ia le vidiny zegny tegna ny olona aminazy. Tegna mirefary avy amin'izay efa lavitra be zegny izy avy zay zapakariny zare hely. Afagna farabonane efa tsisy boka ny mpamboly amizay. Fa lany. Tokony mba septambra mba fa miboaka zegny le prix. Mba tsy mampanahirana aminazy. Ia rehefa tara be boka izy fa lany ny fahasahiranan'olo. Lasa mandafo fa zegny olo andavanandro. Ankoatra ny filatsahan'ny vidin'ny vany, tsy mifanaraka amin'ny fisian'ny vokatra ny tety-andro napetraka ho an'ny tsenan'ny vany manta sy masaka raha ny fanazavana. Ny eritreritranay amin'izay ohatry ny prix-mpanjakana tamin'ny losy igny mba ho 20,000 ny masaka. Ny afara 20,000 ny tegna ankabezan'ny prix-ny lavany masaka tambanivolonay tagny tamin'ny losy. Ny fangatagnanay aminazy mbo magniry zay mba virezan'ny prix-ny tamin'ny taloha 5 millions 6 millions fa raha magnani fô ny vidiny anjary 4,000 kabezagna an'olo ambany volonay. Fiotazana lavany taminay takagny le 7 juillet. Tsy mety sa fe lavaninay 7 juillet zegny fa tsisy ampotony. Tara loatra le data mezanjare zay. Le tokony ho izy tokony mba avany 26 zay tokony afa mahazo tsena fa fa mato lavaninay aloka 26. Manao antsoavy ny tompon'andraikitra avy amin'ny fitondram-panjakana hijery vahaolana ho azy ireo araka izany ireo mpisehatra vaniany amin'ny faritra Sava. Iala sasatra vetivety anaty doka fohy isika izao ny antotanisa makasika ny fivoarany valinaretina Covid-19 eto Madagasikara io ihany koa ny makasika ny Lorara Soanaivo Razafy mpikatroka judo latsaky ny 7 kilao nandrombaka ny amboara tompon-dakany Afrika eo amin'ny Sokady Junior tany Kenya rehefa avy eo no anaratsika izay.
Mamena ny arabatra ny tongo klasy tongo vavy tonga soa atao anatin'ny tapany faharoa amin'ny fampalalam-baovao amin'ity ala ity isantarantsika izany dia olona iray ny namony ainy vokatry ny Covid-19 ny 12 hatramin'ny faharoa amby 20 Jolay lasa teo raha ny antotanisana avoaka amin'ny ministera ny fahasalamam-bahoaka tamin'ity androany ity ny ena ho 7 amby 20 amby zato ireo tranga vaovao raha toka 9 amby 30 senjato senarivo ireo fitiliana natao 4 amby 10 senjato ireo sitrana nandritra izay ary 7 ireo marary anaty fasarotana ny eto amin'ny faritra Nalamanga no ahitana ny tranga betsaka indrindra izay mahatratra 2 amby zato raha ny atatitra trany. Fanotontosaina tamin'ity androanty tao Ambatobe tsy ahafahany fandevenana ny rakoton'irina lohika fantatry ny maro amin'ny ananana mahampanakanto azy rakorotsa ankoatran'ireo fianakaviany maro ny namana sy ny mpiara-miasa akaiky azy tonga nanotrina ny fanitrihana nofo mangatsika ny teny antoerandao arahantsika ny sombin'izay. Raha ny fantatra moa anatin'izay dia anangana rakorotsa fondation ny fianakaviany anoho ny asa soa efa nataony nandritra ny fahavelonany ary misokatra ihany koa amin'ny fanohanana ireo malalatanana isantsokajiny. Ho tsara levenana amin'izay araka izany maty ao anatin'iny fa tsy manaiky ny antsojay ataony fiadidian'ny tanàna ireo mpivarotra nafindra toerana ao amin'ny commune Betafo araka izany mitaraina amin'ny fitondram-panjakana izy ireo manoloana ny zavamisy any antoerana kolo Antsirabe. Nanao fitarainana ireo mpivarotra eto amin'ny fokontany avaratsena ato anatin'ny commune Betafo, fitarainana mahakasika ny fanalana azy ireo teo amin'ny toerana ny varotana izay efa antaonany maro manamorona ny birao-mpanjakana misy ny positra malagasy. Nametraka lamina ho fanatsarana sy fanovana ny endriky ny tanàna ny ben'ny tanàna ka nafindra teto amin'ny fokontany avaratsena ireo mpivarotra izany esorina ary nanaiky ny lamina napetraka izy ireo. Araka izany dia nisy ny tetikasa izay noeritreretin'ny commune ho atao toy ny hoe atao manara-penitra ireo trano fivarotana ireo mpivarotra nafindra saingy tsy nanana fahafahana nao izany ny fiadidinan'ny tanàna ka ny fampirarata amin'ireo mpivarotra fa samy manangana ny toerany varotany tsirairay avy. Misy amin'ireo mpivarotra izay efa nahavita nanangana ny azy, ao ihany koa anefa ireo vao andalam-pananganana tanteraka ka notongavany avy eo anivon'ny commune tena toerana fa tsy manara-dalàna ny fananganana izay nataony ireto farany ary nefara tamin'ny fandrotanana. Raiky amby folo zahay, raiky amby folo amin'ny lavabe io. Rehefa nahazo toerana teto moa zahay zany somary olona majinijinika ihany ny akamarony, olona mafimafy ady kely amin'le varotra atao. Nefa nanery ny commune hoe mbo atao box manara-penitra dia tsy manambola anaovana azy fa izahay no tereny tsy maintsy hanao an'io trano. Ny ilana andrefana aty izay efa nahavita. Io efa nahavita io nefa tsy le olona sitraka tery amin'le poste niaraka taminay no tompony fa mpanambola daholo. Fa rehefa eto amin'ny anay ity fampiresahany eto anay reto indray dimo zahay mifampizara eto lasa enina dia nisy olona natsofoky ny commune fa tamin'ny adjoint anankiray tonga dia napiditra ihany fa enina reo dia nikorotana be zahay. Izay ny problème, izay mandahan zany izy moa tompony tanàna. Araka izany dia matsiaro fa anaovan'ny ben'ny tanàna Antsonjay ireo mpivarotra raha ny nambaran'izy ireo. Mahakasika an'ireto trano reto dia tsisy tompo-torana teo reo olona reo fa bandy kely anankiray izay no varotra tamin'ny trano hazo teto karakara-patapera sy tapatapaby ireny no nambidiny teo. Dia nasaina nandoray tapitrisa dia tsy nanana izy dia lasa mifindra dia lasa mpanambola ny tany. Anankiray koa zavatra lehibe tena tiako mariana eto
zany trano sale zany tao akaiky ny CG tao na betafo amin'ny betafo mbola zazakely any hoe sale nitsangana teo narodina soloana kabine hitapoko hitapirenena zany betsaka be ny tanàna fandimbo mipetraka teto fa tsy nisy nandravany sale fa rehefa izy no nitondra teo nravana soloana kabine ny trano sale ary rehefa misy zavatra atao iraka foana no irahana fa izy miafina any ambadika any tsy fantatro hoe matahatra le kolokolo iny ka sa inona betsaka mihitsy ny zavatra tsy mifanaraka amin'ny fiainam-poniny eto betafo amin'ny fitondrany be ny tanàna io za tsy menatra miteny an'izany fa zavatra hitako zany tsy mbola nisy fitondrana ohatrany teto tamin'io to io mera io teto satria fandrodanana lava ty vola ny olona rehetra zany dia tena mikolay izy tsy tratra eo rehefa hotadiavina fa io ranga io adjoint io no aseny miaona aminao tsy mahatapaka izy nefa mifay alao lava tsisy farany no ataon'ny vahoaka amin'ny betafo anay aloha dia mitaraina amin'ny fitondram-panjakana hoe mba jerevo ny toerany tanàna amin'ny betafo fa tsy variana fotsiny any ananina satria fa be zay zavatra nitarainana zay nefa tsy misy ankilany kosa dia tsy tao atoerana ny ben'ny tanàna tamin'ny fotoana nandalovana mpanao gazety ka nylefitra faharoan'ny ben'ny tanàna no nitondra fanazavana mahakasika ity disadisa eo anivon'ny commune sy ireo mpivarotra izay nesorona ireto dia zay moa tonga teto ny roapolo sorarivo nisy ny fagnatana avy amin'ny ministère-ny communication ny analana an'le mpivarotra be dia be rapina teo zany dia nanala lizy sady mandratsendrika ny tanàna raha teo rano marina azon'ny commune ataongeny hoe tsy mame toerana andrareo no le hoe tsy zay nametraka anareo no ohatran'izany fa zay moa le hoe maolona dia nitadavana toerana zareo hoe andrefa n'le pneu be rond-point moa raha ny tena marina hoe pneu be fitenenana to amin'le fotoana zany amin'izao fotoana zao mba hanaovana le toerana ho tsaratsara tsara endrika zany fa tsy le kivarakitra nitranona mpivarotra ratsendrika be reny io moa zany tonga amin'le hoe manaova loha manaova ho diso be dia be ny afa-po amin'ny olona zay ampanaovana zavatra ato fa zay natoko hoe inona le kolikoly matetika zay ny le olona rehefa hoe entitra ianao ny zavatra misy angamba dia ity ny commune matolo mahavita zavatra tompoko dia resaka partenaire zay andrasana araka izany mety ho toy ny disadisa eo amin'ireo mpivarotra sy ny fiadidina ny tanànany betafo ity lafo mavao hafa kosa indray dia hikarakara fifananana ho an'ireo tanora aty babifoty eto andrenivohitra ny commune Antananarivo miaraka amin'ireo mpiara-miombonantoka tanjona amin'izany ny anabe ireo mpankafy ity lalao ity eo ihany koa ny fanamafisana ny fifandraisana ara-piarahamonina hoy mpikarakara olona sainy teny maloto fihetsika tsy montina ao ihany koa ireo manao azy ho fitadiavam-bola izay amin'ny ankapobe no ao-an-tsaina sy hita amin'ireo mpilalao babifoty eny anelakelan-trano rehetra eny eto Antananarivo karazana fialam-boly sy fanatanjahantena izay nivoana tsikelikely vokatry ny tsy fisian'ny fikarakarana ka nahatonga ny commune Antananarivo renivohitra hanao hetsika tournoi babifoot inter arrondissement karakaraina nataon'ny CUA miaraka amin'ireo mpiara-miombonantoka ny fikarakarana nataontsika hoe tournoi inter arrondissement miditra anatin'izany zany nataontsika hoe misy mpitsara ilay tournoi hotenenina andreo mpitsara zay manana matian'ireo hoe ao anatin'ny règlement hoentina hitezana aloha zany voalohany indrindra any mpilalao dia ho asiana pénalisation ireny zavatra mitranga toy ny hoe tendratsy fanompana indrindra hoe miady disciplinena zany le izy mba hoentsika voalohany indrindra aloha efa mampiatra ny zany ataontsika hoe fomba fijery ialana amin'izany hoe lasa kilalao maloto kilalao tenentenenana foana edivana ny babifoty fa amin'ity zany tsisy loka fa tena hoe andao ilalao ampilalaovina mpanao babifoty tsy voatery reny mpoloky reny any ny ilalao eo fa zay rehetra misoratra anarana ka tafiditra ao anatin'le recensement natao teny anivon'ny fokotany sy ny arrondissement ny finiavan'ny commune Antananarivo renivohitra anabe sy fe ireo tanora indrindra ireo eny ambany tanàna io no naharesy lahatra ireo mpiara-miombonantoka anohana ity hetsika ity ilaina ny fanatanjahantena ilaina ny fialam-boly zay ataontsika hoe fototra anankiray mampisy ny fiarahan'ny vahoaka n'Antananarivo miaraka mientana miaraka milalao indrindrindrindra ary ataontsika hoe babifoty ihany koa dia sport ara-tsaina ara-batana ary hitatsika angamba amin'ireny toerana misy mpilalao babifoty reny fa manao babifoty zareo fa mbola tsy nisy hetsika ohatran'ity mba hisiny le fifandraisana aloha ara-piarahamonina ho mafiorina eto amin'ny tanàna Antananarivo ho an'ireo tanora ho an'ny mponina
izay misitraka sy milalao an'ireny babyfoot ireny. Efa misokatra ny fisoratana anarina amin'ny tournoi babyfoot inter-arrondissement. Olona roa no miray ekipa ary isy ny fifanitsanana eny anivon'ny boriboritany ka izy 12 voalohany amin'ny boriboritany enina no hiatrika ny dingana famaranana eny amin'ny terrain multisport Analamahitsy ny 30 Jolay izao. Tontolon'ny fanatanjahantena taranja judo kosa indray dia nitondra avy ny vonina pirenena ary nandrombaka ny amboara tompon-dakany Afrika eo amin'ny sokajy junior latsaky ny 70 kilao i Lorara Soanevrazafy tany Kenya. Medaly alimy kosa no azo Lova Randriana Solo teo amin'ny lehilahy latsaky ny 3 amin'ny 70 kilao onona sainy. The winner and gold medalist of the African Junior Championship in the under 70 kilo, Razawanivo Razafe, Madagascar. Norumbany Madagascar ny larana voalohany aty Afrika tamin'ny alalan'ny Lorara Soanaivo Razafy, mpiangaly ny taranja judo, nitondra avy ny vonina pirenena teo amin'ny sokajy junior latsaky ny 70 kilao. Azo ny medaly volamena rehefa nandraisy ilay teratany Egyptianina Magdi. Gold medalist and African champion, Razwano Razafi, Madagascar. Teo amin'ny lehilahy kosa indray medaly alimy no azon'ny Lova Randriana Solo, tena malagasy teo amin'ny sokajy latsaky ny 70 kilao. Ity fifaninanana ity izay nitontosaina tany Nairobi Kenya ny 13 sy 14 Jolay lasa teo. Fa tsy mbola ampy ny fandraisana andraikitry ny tanora malagasy amin'ny sehatra isan-tsokajiny eto amin'ny firenena ankoatra ny tsy fananana ny trakefa sy ny fahaiza-manao. Lesoka ny tsy fananana izy ireo ny fahasahiana irotsaka antsehatra amin'ny fitondrana ny fomba fijeriny indrindra amin'ny lafin'ny fampandrosoana. Izay tahotra izay no tsy maintsy mila ioarana anatrarana ny tanjona hoy ny filohana fikambanana tanora iray nandritra ny feonambeny izy ireo tamin'ity androany ity fanampanazavana. Ny zavatra ataontsika dia mamolavola olombanina ary mamolavola olona say andraikitra indrindra fanontanoana. Tao anatin'izay nefa dia tsy mora ny zavatra lalana biafina. Tanjona manaraka dia ampitombo an'ireo tanora samy mandray andraikitra eto amin'ny firenena. Raha hitantsika izy ireo dia efa maromaro vitsivitsy fa ahoana ny ampitomboantsika an'ireo ekipantsika ireo mivolavolaina ay andraikitra satria matetika ny tanora eto Madagasikara dia matahotra mandray andraikitra. Izay ny antony fisian'ny fikambanantsika dia mitaiza ara-batana, ara-tsaina, ara-panahy, indrindra mamolavola tanora mba ho sa andray andraikitra eo anivon'ny fianakaviana, eo anivon'ny fiarahamonina, indrindra eto anivon'ity firenena malalantsika ity. Lafomba vao hafa kosa indray dia lany ho filoha nasionaly ny fikambanana mahafamina ny mpianatra ambaratonga ambony mpiasa-pandraharaha mainto milaly avy amin'ny faritany Antananarivo miray Ratovo Mahersoma no laza araka ny fividianana izay notontosaina omaly teny Ambomanambola ny tena indray araka izany no hitantany ity fikambanana ity atao anatin'izao fepitopitany tanana manaraka izao. Fatao anatin'ny fahombiazana tanteraka ny hetsika Monga Mania Festival izay niarahana tamin'ireo tanora maro mpankafy ny kolotsaina aziatika nandritra ny 2 andro. Hita tetsy ankoron-drano avokoa ireo trano heva nafana ny lalao sy nitondra ny fanentanana samihafa mahakasika izay tontolo Monga sy ny manodidina izay fity hanokolona. Tratra ny tanjona nandritry ny Monga Mania Festival hoy ireo mpikarakara. Tanora maro no namaly ny antso izay samy mpankafy ny tontolon'ny Monga sy ireo kolotsaina aziatika avokoa. Isany nampiavaka ny hetsika ny karazana fanentanana sy ny fampitomboana ny trano eva momba ny sakafo samihafa. Tamin'ilay première journée zany be dia be ny ankizy tonga dia tratra moa ny tanjona fa mihoatra ny 5000 teo ny tonga dia faly be zay. Nanampy scène extérieure zay any ivelany dia misy animation anankiroa zany. Food court moa misy foana lasa ngeza be le food court dia ankoatran'izay stand culturel moa betsaka koa misy ao amin'ny gymnase fa ny tena mbana moa le animation sur scène lasa tsara be moa zany lasa. Ankoatra ireo lalao jeux vidéo isan-karazany, isany nahasarika tanora maro ny fampisehoana sy fisian'ireo DJ misehatra manokana amin'ny tontolon'ny manga sy ny K-pop. Nisy ihany koa ireo varotra kojakoja mikasika ny anime sy K-pop.
afampotanteraka ireo tanora tonga nanatrika. Voandro vao tamin'ity taon'ity zay vao nandeha mangamany tamin'ity mihitsy mbola voalohany indrindra zany. Mahafinaritra be mitovy kolontsaina amiko, mahafinaritra. Le resaka mongasy K-pop, da resaka goodies, collier, reny tsy sarotra be mitady alizy. Tsy mamonjy mangamany asa taona fa ny fahitako any tamin'ity aloha zany par rapport ny lazany tamin'ny taona dia nafinaritra koa tamin'ity taona ity. Na concours cosplay dia anao doublage na animé. Ny tena nafinaritra ana le resaka animation sy ny live sy ny ohatr'izany. Ny tena nafinaritra ana. Ho fanomezana fahafampo ireo mpankafy ny manga sy ny jeux vidéo, nilaza ireo mpikarakara ny hetsika fa hitohy hatrany ny Mangamania festival amin'ny andiany faharoa ambin'ny folo. Manaraka amin'ny faran'ny taona indray no mety misy dia zana engane mba tonga foana moa ny ankizy amin'ny édition manaraka. Tamin'ny taona tena double mihitsy tena be dia be mihitsy ny ankizy tonga tamin'ity taona ity dia engane amin'ny édition manaraka vao maika betsaka moa. Fivoizana ny kolotsaina aziatika avokoa zany fa maresaka iraisam-pirenena any Ukraine kosa indray dia niaiky ny fandatsahana bomba nataony tao amin'ny seranatsambo Odessa ny miaramila Rosiana tanjon'izy ireo anatin'izay ny famotehana ny fododrafitrasandreo miaramila Ukrainiana ny seranatsambo izay iverina nondrana varim-bazaha araka ny fifanarahana nataony Rosia sy Ukraine teo ambany fiahiny Turquie sy ny ONU. Des bateaux en feu. Ampolony ireo naratra raha toka maro ireo sambo simba tao aorian'ny daroka bomba nataony tafika Rosiana ny seranatsambo Odessa ny Ukraine omaly sabotsy. Natao izany ho famotehana ny fotodrafitrasa itoeran'ireo miaramila Ukrainiana ao amin'ity seranatsambo ity raha ny fampahafantarana nataony ministra ny raharaha-mbahiny Rosiana. Fanambarana izay mifanohitra amin'ny fifanarahana nataony Rosia amin'ny Turquie ny zoma lasa teo mikasika ny famerenana ny fanondrana ireo varim-bazaha avy ao Ukraine. Ny antsoiny setra iraisam-pirenena namafy ny fanasaziana ny Rosia manoloan'izany ny filoha Volodymyr Zelensky manodidina ny 20 tapitrisa taona ankehitriny ireo varim-bazaha Ukrainiana mihitsoka ao amin'ny seranatsambo Odessa. Na eo azy izany miomana amin'ny fiverenan'ny fanondranana ny varim-bazaha ny tompon'andraikitra ny antoerana ho fisoroana ny fisian'ny krizy ara-tsakafo eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena. Crise alimentaire mondiale. Mifarany eto ny fampahalalam-baovao any Androany, mifarany ihany koa ny herinandro. Hiatrika herinandro vaovao indray isika manomboka ho amin'ny rahampitso. Tsy misy mafy tsy laitra ny zoto ho ampiantenana malagasy efa faheno matetika saingy izay indray no hoentiko aminao ho solon'ny teny fankahirezana ho antsika makivakiany indray ny herinandro vaovao. Veloma tompoko. Telma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV.